Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ny tsara indrindra amin'ny fampitaovana ao an-tokantrano manolotra ho anao ny vaovao. Ankafiziny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Sardine Annie, Soka Vitre, manolotra anao ny vaovao. Raha ampitso amin'ny fitora ariva no ikabaro an'ny vahoaka malagasy ny filohan'ny repoblika na roa sy 3 andro mialohan'ny ity faran'ny taona 2024 ity izany. Samy andro izay tandrify azy avokoa ny rehetra, fampihavanam-pirenena, fanomezan'ny mpanazavana momba ireo fampanantenana pokaty hatramin'izao sy fampanantenana azo tanterana no andrasan'ny be sy ny maro amin'ny kabary io. Mangina marika ravalomanana, mangina ny pomba azy, saingy efa miainga kosa ankehitriny ny fifampiresahana momba ny fananganana governemanta vaovao sy ny fanomanana ny fifidianana kominaly. Rehefa hitambatra ho vondrikery ny HVM sy ny TIM amin'ny fifidianana ho avy io, hipetraka ve ny fifampitokisana eo amin'ny rotota, hatray izany anao ahoana ny fifandajan-kery eto amin'ny firenena. Vaovao tsy dia mahafinaritra ho an'ireo mikasa ny hanao fety any ivelany na ireo malagasy tia hanao izany eto an-tanindrazana hisy fikorontanana ny sidina anatiny sy ny sidina rezionaly hatramin'ny 15 ny volana janoary ho an'ny kampany pitaterana napakabaka Air Madagascar. Ny fisiny ny fiovana eo amin'ny fandaminana ny zotra sy ireo fiaramanidin'ny Airmad no nambara fa anton'izany. Sakafo ara-pahasalamana, sakafo maivamaivana ahitana legioma sy voankazo. Ireo ny sakafo tokony hohanina raha te hitazona ny lanja ny olona amin'izao fety izao. Ny fanafody fandevonankanina miady amin'ny fivalanana ary fampidinana hafanana kosa ny tokony hananany isa-tokantrano mandritry ny fety. Farany, any ivelany, olona 5 no maty tany Malaizy taorian'ny tondra-drano mahery vaika indrindra nandalo tany an-toerana efa herinandro maromaro izao. Menimeny ireo Malaiziana amin'ny tsy fandraisana andraikitry ny governemanta manoloana izany. Soka Vitre en Utapénac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles. Du 15 au 31 décembre, moins de 10% sur les menuiseries en aluminium, rideaux métalliques et volets roulants. Soka Vitre en Utapénac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Utapénac. Très sincèrement à votre service. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalane vous offre le meilleur de la marque Saint-Georges et Vista. Profitez du nouvel arrivage sur les machines à coudre et offrez-vous le modèle qui vous convient avec une garantie jusqu'à 12 mois à des prix fous. Retrouvez également le meilleur de l'électroménager et de l'électronique à des tarifs imbattables. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalane, garantie et service après-vente assurés. Tongolo voatetika, miavaka kotomila, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafiziny amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafiziny amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy.
croustillons tous ensemble. Salto nature, salto fromage et salto pizza. Salto, craquez la vie à pleines dents. Bonjour G. Salut G. Sy ihany G fahita. Andao aky mba hiaraka? Andao ary. Vidy entana rehetra ariary na 500 000 francs atao baolaiky dia mahazo ticket tombola ray. Dia na loka mety ho azo. Tiky iny loka voalohany mandray sanjara ary fa mety ianao no itsikiny vitana ka hibata ilay télé goavambe. Tandremy Santara, loka 20 be zao natondro baolay ho anao. Fety milay miaraka amin'ny baolay. Pour mieux vous hydrater, Vitalo. Oui, maman, c'est Vitalo. Oui, c'est Vitalo. Partout, à tout moment. Santé, fraîcheur, vitalité. Vitalo, la pureté en bouteille. Vitalo, la vitalité au naturel. Mon eau, c'est Vitalo. Une grande promotion pour tous les clients chez Leftmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Leftmate, Anoussat. Ankafaliana indray tompoko lasy tomboky vavy ny tsy diako ny tokantranao amin'izao takarivo izao miarabanao ary manasanao anaraka ny fampalambo eto amin'ny fahitalavitra Cool TV hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy politika avy hatrany araky ny fanarahinao teny anatin'ireo lohatenim-baovao isan'ny voalohany teto amin'ny tantara-pirenena sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary osy 3 andro mialoha ny kabaran'ny filoham-pirenena ho an'ny faran'ity taona 2024 ity samy miandry izay tandrisy fahaiza avokoa ny rehetra amin'izany isan'ny manandanja indrindra amin'izy ireny ny fampihavanam-pirenena eo ihany koa ny fampanantenana maro isan-karazany izay tsy nisy tanteraka ny ankamaroany nandritry ny taona 2024 iny fanatediana ho entin'izy Rakotondreny. Hatramin'ny 5 volana farany tamin'ity taona 2024 ity, maro ireo karazana hetsika fitakiana an'izao tetsy fampihavanam-pirenena, fampidirana an-tsekoly ireo zaza malagasy, fanomezana asa ho an'ny tanora. Herintaona izay ny lasy mbola miandry ny fantanteran'ireo fampanantenana maro tamin'ny fianianana nataon'ny filoham-pirenena malagasy ireo. Etsakilan'izay, nirarakopana ihany koa ny fitakian'ireo fiarahamonim-pirenena manoloana ny toetra ara-politika teto Madagasikara. Isan'izany ny fangatana ny fantanterana ny fifidianana kominaly tamin'ity taona 2024 ity. Tsy tanteraka nefa izany noho ny tsy mbola nahalan'ilay lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana izay tsy lany hatramin'ny fivoriana ara-potoana faharoa teo anivon'ny antenimieram-pirenena farany teo. Io antony io izay mahatonga ny fiarahamonim-pirenena sy Sefafi namerina nanao fanambarana indray taty aoriana. Isan'ny navaivay tamin'ireo fanambarana ataon'ny fiarahamonim-pirenena ity ihany koa ny fahitan'izy ireo fanandringa ity fitondrana ity. Teo ny tsy fahampian'ny androm-panjakana, teo ihany koa ny filoanan'ny fiaingan'ny toe-karena malagasy. Volana maromaro teo aoriana nitsanganan'ny governemanta tsy mbola hita hoe aiza marina ny plan national de développement. Nanambara avokoa ny ankamaroan'ireo ministera fa tsy mbola afaka ny asa noho ny tsy fisian'ny vola. Nampihetsika ireo fiombonam-ben'ny fiarahamonim-pirenena ihany koa ireo dahalo ny ovafo maherin'ny 4,000 izay nilazaina fa nametraka fitaovam-piadiana. Ahoana ny amin'ireo dahalo mena fanampiana 220 miliara, tsy mbola nahitam-baliny avokoa ny ankamaroan'ireny hatreto. Isan'ny andrasan'ny maro ny famahanaingana ny olan'ny delestazy. Tsisy teny mihitsy hoe sambatra izay na miadana izay fa tena mijaly ny vahoaka malagasy dia manantena angamba fa mba ho zavatra soa amin'izay no entina amin'ny taona vaovao io fa tsy ny fampanantenana poakatina dia ataoko hoe fijaliana amin'ny jiro sy rano fotsiny arangamba dia efa hitanareo fa tsisy mamerariny mihitsy amin'izao nefa ny tamin'ny kabariny tamin'izy volany dia efa fampanantenana an'izay kanefa tsisy tanteraka izany. Delestage efa maka lehibe fa tokony jirama tokony handray fepetra amin'izao fety izao manjary tsy mirevy vahoaka.
ka ny angatahana amin'ny filoham-pirenena zany dia mba isiny ny fampihavana-pirenena tena izy eto amin'ity firenena ity satria tsika dia efa malaza amin'ny fihavanana dia aoka mba hotohizana amin'izay zany fihavanana zany tsisy tsony ny fandrangitana fa mba iseho malalaka amin'izay ny olom-pirenena tsirairay avy. Indrindra ireo mpiasam-panjakana roa etsy mahery manirana ny nosy ny famerenana indray ilay 100,000 amin'ny karaman'izy ireo izay tsy nisy tamin'ny taon-dasa. Voalohany nanesorana ny fisondrotana 100,000 izay efa fandray isaky ny voalohany taona. Faharoa ny fanatanterahana ireo fehi-kevitra tapaka mahakasika ny grille indiciaire unique na marika raha-matokana. Raha mpitso fa 27 ny volana Desambra amin'ny 7 no hanao fanambarana ny filoham-pirenena malagasy amin'ny hainao manjerim-panjakana sambany teo amin'ny tantara no nisy zao kabarina rosy 3 andro mialoha izao. Mipetraka ny baraingo manoloan'izany inona no ambaran'ny filoham-pirenena ny azo antoka dia ny hoe iresaka momba ny fiverenan'ny fanampiana avy any ivelany ny tany tandalana izy. Isy resaka kosa ve ny vahaolana mahomby momba ny delestazy ny fiainan'ny isa-tokantrano sy ireo teboka maro mikasika ny vahoaka toy ny fidangan'ny vidim-piainana. Izy ve ny famalina ireo fitakiana maro isan-karazan'ny fandimby teto hatramin'izay? Fa mangina tanteraka ny faravohatra na dia efa tapa-veroneny aza ny filoha teo aloha marika Ravalomanana amin'ny konikonina ihany koa ny fiara-miasa eo amin'ny TIM sy ny HVM ho fanomanana ny fifidianana kominaly izay atao amin'ny volana Jolay 2024 araky ny tety andro navoaka ny senita farany teo fiarana izay fanambaran'ny HVM fa paikady hanomezana tanjaka ho an'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Zora Kotindrina Trano mitondra ny fanadihadiana. Milamina ny etsy faravohitra mangingina ny manodidina ny fonenan'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana. Toy ny tamin'izy mbola voatazona tany Antsiranana ihany ny zava-misy eto an-drenivohitra ankehitriny, zarana misy hafantarana fa efa ato izy amin'izao fotoana izao. Ity fiara ny Emoreg mijanona ity lavidavitra ity no antazana eto. Ny filaminana ity dia milamina zao amin'izao e. Sisy korotana fa milamina mihitsy. Ohatrany mety hoe fiarahamonina ety amin'izao. Fiarahamonina dia milamina tena milamina sisy korotana mihitsy dia milamina fiarahamonina. Ny Emoreg aloha dia miverina isanandro. Fa tsy dia betsaka. Tsy dia betsaka fa mandalo fotsiny ireo dia miverina mandalo dia miverina. Ny ity faravohitra no mangina sady tsy azo vangina no tsy afaka mivoaka ary tsy afaka mamory mpanao gazety ny filoha teo aloha marika Ravalomanana mangina hatramin'ny fianakaviany saingy fantatra kosa fa miketriketrika ny fifanarahana politika samihafa amin'izao fotoana izao. Mitombo hatrany ny zava-misy ahafahana milaza fa miketriketrika ny anambatra hery ny ankolafy Ravalomanana sy ny HVM amin'ny fifidianana kominaly. Samy androtsaka kandida ka ny fehezana ireo avy amin'ny mapara sy ireo antoko politika lehibe toy ny VPM malagasy miara-miaingy sy ny antoko maitso no tanjona. Mazava nambaran'ny sekretera jeneraly n'ity antoko ity. Fitsinjovana ny Santseza amin'ireo kominina 7,750 manerana ny nosy no tanjona. Taona ho avy. Fantatsika zao raisina fotsiny tsy fandraisany directement ireo. Ny fantatsika zao fa tamin'ireny fametrahana ny Prime Ministre sy fametrahana ny gouvernement teo reny dia nisy ny coalition nisy ny fiarahana atao be ny olona miavy ny député niaraka nanolotra izay hotondrona Prime Ministre. Ndesaka fifidianana ho avy koa dia miobéir amin'izay logika izay amin'izao fotoana izao ny parti tsirairay amin'izay misy azy dia samy manana ny stratégieny amin'izay anomanana an'izany fifidianana ho avy zany. Atokisan'ny filoha era-jonary mampianana kokoa ary ve ny filoha teo aloha marika Ravalomanana noho ny fianakaviana politika ny poirany dia ny mapara. Aharitra ve ny mety ho fiarahany HVM sy ny TIM manoloana ny raharaham-pirenena. Ny ekipan-drajonary mampianana izay efa tsy nanafina ny fijerin'izy ireo manoloana ny Ravalomanana fonizy tany Afrika Atsimo. Fotoana ve zao iverenana efa matoky azy ve ny olona rehefa tonga eto izy fa hitondra filaminana. Tsy saroko mihitsy hoe nisy zavatra ny kely io filoha teo aloha ka no tanterahana fa lavo ny foana. Raha nanao fanarahana zareo tany amin'ny raha 2002 ka vita soamantsara ny accord de Dakar no tsy pahan'ilay izy tonga eto. Ka efa mipetraka ve izany ny fifampitokisana ankehitriny no niova ny fifandraisan'ny HVM sy ny ekipan'ny Magro, fifandrajan-kery hafa no heverina fa hitranga manoloana ny fivoaran'ny raharaham-pirenena ankehitriny. Iza no mahazo tombony amin'ny tsy fisian'ny mpanohitra maro toerana eto amin'ny firenena.
Lafim-baovao fakosa indray miely ny resaka fa ho tonga eto Antananarivo ny toe-javanisy tany Tomasina vokatry ny olany fahatapahan-jiro fandorana ireo tompon-dasantsy lehibe io nefa tonga ny atsofin'ny mpitandron'ny filaminana hatreto taorian'ny traktany paritaka sy ireo vina motika kodarina teny amin'ny arabe famoroso amin'ny famotoran'izy ireo hatramin'ny herinandro farany teo efa nisy ny ahahina mampitandrina ihany koa ny mpitandron'ny filaminana fa tsy handefitra amin'ireo mpitondra korotana savorovory eto amin'ny firenena fanadinika eto Andretsilavo. Tsy mbola misy voasambotra saingy efa misy kosa ny ahahina sy hanaovana fanadiadiana. Trangana taitra ny mpitandro filaminana fa mahafazana karazam-by kely maranitra sy maro lela mirantiranty tahaka izao teny amin'ny tunnel ambany Disy Ambohida, Marimasay, Antanimora, Besarety, Diga ary Ambatoroka ny aliny 14 Desambra lasa teo. Efa fantatra fa ireo mpanao sanjiolary io ny akabeazany mba tsy lazana ny hoe ny 7 isanjatony dia olona efa nigadra. Olona efa namita tsazy tany Aponja. Dia rehefa mivoaka ireo dia misy fiaraha-miasanay amin'ireo tompona raiky fokotany reny. Mampandrianay aingana hoe efa niverina ao rano izay malaza fanendahana na ny famonoan'olo. Dia anjaranay ny manara-maso azy akaiky. Tonga hatrany amin'ny fanambarana momba ny fikasan'ny olon-dratsy andorona anapoaka ny toby fitehirizan-dasantsy samihafa ny sonerana sy ny eny alarobia ny fanazavan'ny mpitandro filaminana omaly. Androany tsy mbola hita taratra ny fanamafisana ny fiambenana ireny toerana ireny. Tsy mbola niova ihany koa raha ny zava-misy amin'ireo toerana stratejika toy ny lapam-panjakana, ny jirama, ny toby fitahirizan-dasantsy sy ny sisa. Fa misy miketriketrika amin'ny konikonina anao fanakorotanana ary voatondro mazava tsara tamin'izay hoe andoro ny station service. Zany vaovao ny ely tamin'izany ary ny fanomezanay mifampitana vaovao. Dia arak'izay moa sady efa anatin'ny zavatra tsy maintsy arovana site stratégique filaza anazy ireo station service ireo no mbola niampy an'izay vaovao nampiomana zay dia no mafisina ny fiambesana reny station service reny na natao patrouille fréquente fa dia zay no nivoaka hoe misy anapoaka ny station service ary isy andoro. Miandry ny fanampim-baovao momba ireo nambaran'ny mpitandro filaminana ireo ny olom-pirenena, manao antsoava amin'ny fampitam-baovao avy amin'ny olom-pirenena izy ireo. Iza no ambadika ireny tranga fampirorona nambaran'ny mpitandro filaminana ireny. Raha politika no antom-pisian'izany, iza no mpanao politika miketrika, anao ahoana ny toy ny fanadiadiana, andrasana ihany koa ny fampitana ho fanta-bahoaka ny toy ny fanadiadiana mahakasika izany. Eo amin'ny lafin'ny fitaterana bakabaka kosa indray namoaka fampahafantarana amin'ny mihisy ny fikorotanana eo amin'ireo sidina anatin'ny sy regionaly hatramin'ny 20 ny volana janoary 20 sy roa arivo ny kompania mpitaterana Air Madagascar ny sy fiovana eo amin'ny fandaminana ny zotra sy ireo fiaramanidin'ny Air Mad no nambara fa anton'izany raha tsy ahivana atao anatin'ny efatrandro no andrasana ilay fiaramanidina vaovao isolo ny Airbus ny kompania Air Madagascar aiza ho aiza ny fahamana ny olan'ity kompania ity ankehitriny fanadidina hoentin'ny Lili Rabiata. Araka ny hita amin'ny trankalan'ny kompania Air Madagascar atao anatin'ny 20 andro manaraka izy fikorotanana ny zotra na ny zotra anatiny na ny zotra regionaly voakasika izany avokoa. Ny tsy fampindreo fiaramanidina miasa ao amin'ity kompania ity no anton'izany. Isy araka izany ny fiemorana eo amin'ireo sidina samihafa ankoatra ny fanafanana ny sidina sasany. Araka ny fandaminan'ity kompania ity, azon'ny mpanjifa ataony ny vidiny tapakilany ary isy hatrany ny fampahafantarana ny fiovan'ny sidina. Olana ara-bola sy olana ara-diplomatika no antony voalaza tsy ahafahan'ny kompania Air Madagascar hiala ao amin'ny lisitra maintin'ny vondrona Eoropeanina. Fa ny tiatoka manodidina ny 30 tapitrisa euro isan-taona no vokan'izany ho an'ity orinasa-mpanjakana ity. Boeing 737 telo, ATR roa ary DHC 6 twin otter roa ny fiaramanidina miasa amin'ny Air Madagascar ankehitriny miampy ireo Airbus roa. Araka ny vaovao farany, Airbus 319 na 320 miisa roa no anolo ireo Boeing 737 hitsahatra amin'ity faran'ny taona ity. Andrasana ihany koa ankilany fahatongavan'ireo fiaramanidina vaovao. 200 tapitrisa euro na manodidina ny 100 miliara ariary no vola ilaina amin'ny fividianana ny fiaramanidina roa vaovaon'ny Air Madagascar. Hatreto tsy hanompanazavana ny tompon'andraikitra amin'ny antony tsy ahazoan'ireo fiaramanidina ireo.
Lafim-baovao hafa kosa indray atao maimaim-poana ny connexion iny Akatso manomboka ny volana janoary 2024 isy milina roa vaovao ho avy amahana ny olana ny délestage ampiakarina ihany koa ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra. Ireo no isan'ny fampanantenana nomen'ny Prime Ministre araka ny tatitra nataon'ireo mpianatra androany momba ny fihaonana nataon'izy ireo tamin'ny Prime Ministre teny Mazoarivo ny alarobia farany teo. Amin'ny volana janoary araka izany vao iva ny olan'ny fahatapahan-jiro sy ireo fitakiana maro samihafa nataon'ny mpianatra eny Akatso. Fanatezina. Vatsim-pianarana 100 ny amahana faran'izay aingana ny olan'ny délestage fanamorana ny fanaovan'ny mpianatra fikarohana ao anatin'ny rafitra LMD amin'ny alalan'ny connexion sy ny fanatanterahana ny fampanantenan'ny filoham-pirenena nandritra ny fampelezan-kevitra nataony ireo amin'ny ankapobeny no takian'ny mpianatra eny Akatso. Raha tsy hivina ny 9 ny volana desambra lasa teo nandritra ny fandalovan'ny Prime Ministre teny Akatso no nilazany ny fahavonona ny iaino ireo mpianatra ireo ary nilazany ihany koa fa afaka manatona eny Mazoarivo ny solotenan'ireo mpianatra mitondra ny etaetan'izy ireo. Nampanantena vahaolana ho an'ireo mpianatra ny Prime Ministre Colorosé nandritra ny fihaonana tamin'ny solotenan'izy ireo teny Mazoarivo ny alarobia lasa teo. Raha ny fanazavana azo ny 10 ny volana janoary 2024 avy izao no fehim-potoana farany nomeny hitondrana vahaolana. Iva avokoa araka izany ny olan'ny délestage, ny bourse sy ny fampiarana ny sistema LMD eny Akatso. Isan'ny fampanantenana nomena azy ireo ny manoloana ny rafitra LMD ohatra ny fametrahana wifi mamaim-poana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny cité sy eny amin'ny campus. Ho an'ny fahatapahan-jiro kosa raha ny tatitra nataon'izy ireo hatrany isy groupe roa vaovao tonga ka ny iray ho an'ny eto Antananarivo, ny iray ho an'ny Toamasina. Raha tsy misy fiovana manam-pahatonga io daty io nilaza iverina hidina an-dalambe ireo mpianatra. Olon-dehibe fampiresaka ny tao ary matoa Premier Ministre nandray anay dia mieritreritra izay hoe manana vahaolana amin'ny zavatra notakianay satria fa fantany ilay zavatra notakianay. Ka raha ohatra ka tsy mamahany io zany zareo tonga le diso zay donc zany miverina eto indray zay ary mafy dia mafy ny hetsika anay. Araka izany asa no andrasan'ny mpianatra fa tsy kabary. Miandry hatramin'ny 10 janoary izy ireo anatanterahana ireo fampanantenana rehetra ireo. Raha tsy tanteraka izany hidina an-dalambe indray ny mpianatra. Fanadihadiana manodidina ny fety kosa nanizana ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity fiakanjo avy any ivelany robe fohy na robe lava ireo no isan'ny lamaody ny akamaroan'ny olona mividy ravin-damba tato anatin'izao faran'ny taona izao efa misy ihany koa ankehitriny ireo mivarotra modely amin'ny mpividy lamba ahafahan'izy ireo misafidy izay karazan-damba mifanaraka amin'ny akanjo eritreretiny manomboka amin'ny 2,000 ariary ny metatry ny lamba ary mahatratratra amin'ny 2 ariary ho an'ny lamba lamaody amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy resin'ny tsenan'ny friperie ny tsenan-damba. Fanatezina. Didina akanjo amin'ny vidiny mora, tsy resaka kataloga na ireny boky be matevina ireny intsony ny fijerena na fisafidianana didina akanjo ankehitriny fa efa vitan'ny sary tsirairay tahaka izao. Ety Ambodiny Sotry, mora kokoa ny fisafidianana, manodidina ny 2,000 ariary ny vidiny. Sary iray alaina amin'ny internet ary sasana tahaka ny sary rehetra, izany hoe manodidina ny 700 ariary isaky ny sary ny maso-karena. Ny enimpolo isan-jato mpividy ravin-damba no efa mitondra sary miaraka aminy. Tato anatin'ny 3 herinandro izao, nitombo hatramin'ny 700 isan-jato ny fanjifana itony karazana sary samihafa itony. Misy ihany koa no mividy ireo sary na dia tsy mividy ravin-damba aza. Amin'ny ankapobeny, ny robe any ivelany na lava na fohy no fakany malagasy tahaka. Tsy mbola be mpanaraka eto amintsika kosa ny fenitra amin'ny fianjakaina amin'ny karazana lanonana. Be mpividy zao le crêpe mousseline le malefadevaka ohatry tony. Raha mba ohatry tony zao dia efa misy didiny ireny dia rehefa mividy sary le olona dia iny no entiny mividy lamba aty. Fa efa betsaka mivarotra sary eraky ny tsena na olona tsy mivarotra lamba ary dia efa mivarotra sary. Zao no mivarotra kataloga, misy mivarotra resaka lamba tseza, misy resaka akanjo, dia amin'ny lamba luxe indray ny kataloga. Tany le robe reny, satin amin'ireny. Etsy ankilany, hita taratra tato anatin'ny tsena krismasy ny faran'ny taona ny foroana mpividy akanjo eny amin'ny fivarotana friperie. Miaina kokoa ny vola lany amin'ny fividianana ireny mihoatra amin'ny fividianana ravin-damba. Eto Andrenivohitra, 500 ariary dia efa mahazo akanjo ho an'ny ankizy, na ny fitafy na ny lamba ao an-tokantrano efa hita eny avokoa. Tsy mandeha zany satria ny ravin-damba mantsy amin'izao andro fety dia ny olona rehetrarehetra amin'izao resaka akanjo sy lamaody izao no tiany. Dia ny lamba izay tsy mampandeha ny ravin-damba amin'izao.
na dia tsy mbola tapitra aza ny taona tsena vita fety ny an'reto mpivarotra reto antony tsy tahaka ireo mpanjifa hoento miatrika ny krismasy ny fanjifana ho amin'ny faran'ny taona any amin'ny volana marsa any ho any vao antenaina hisokatra indray ny tsena noho ny fiatrehana ny paka. Mbola fanadihadiana manodidina ny fety izay hatrany tsy nahalany hodikazo iray taona ny mpamokatra papy Antemoro nandritra ity taona 2024 ity raha toa ka 20 taona no lanin'izy ireo isa-taona miatery ny lalam-barotra makany ivelany ny eto an-toerana kosa amin'izao faran'ny taona izao ireo bonbonnière ny be mpitady ilain'ny mpanambady amin'ny famonosana vatomamy vitsy mpanjifa kosa ireo vokatra hafa toy ny takelaka firariantsoa amidy 2,000 ka hatramin'ny 3,000 ariary miaraka amin'ny valopy ny arona famonosana fanomezana 3,000 ka hatramin'ny 5,000 ariary fanadihadiana hoentin'ny Oliva Antriniala. Hatramin'ny 7 tapitrisa ariary isan-taona no ampiasain'ireo mpamokatra papy Antemoro taona lasa izay mandany hodikazo 20 taona izy ireo amin'izany 2,000 ariary isan-kilao ankoatra ny sara-pitaterana no anafarana ireo hodikazo avy any Toliara izany hoe 2 tapitrisa ariary no mahasokarana izy ireo amin'ny akora fototra. Ankoatr'izay ny voninkazo maina ampiasaina amoahana 2,000 ariary isan-kilao ihany koa. Isan'ny mpandray ny vokatra malagasy ny any Kanada sy Indonezia. Ny atery anefa ireo lalam-barotra iraisam-pirenena tato anatin'ny iray taona. Le Antemoro dia sasana amin'ny zavelina dia mivadika fotsifotsy dia ohatra somary blanc cassé zay ny lokony fa le tena fotsifotsy ohatran'ny fotsifotsy be reny zany le tena fotsy be reny dia taratasy reny natao hoe papier Bristol resaka porte photo album resaka carte DV reny zany ny jifain'ny any Canada dia mitovy amin'izay koa ny any Italie fa zany hoe le matière première ampiasaina zany tsy mitovy le lokony mihitsy zany no mahatonga anazy hoe ty fotsifotsy ty ny tianay. Asa mafy no miandry ireo mpikirakirany vokatra vita amin'ny papy Antemoro raha andro manontolo lany amin'ny fandrahoana hodikazo 300 kilao. Totoina milaona sy fanoto vato izany avy eo ary afatra amin'ny famarana amaritana izay atevina ilain'ny mpanjifa. Lasitra miisa 500 eo no miasa isan'andro anamainana taratasy 2 metatra amin'ny 2 metatra sy 20. Miankina fangatan'ireo mpanjara na mpanjifa no amokaran'ireo mpamongady any am-potony. Tsy voafaritra arak'izany ny tena famokarana isa-taona. Na renesandresaka ny nazon'ny Mauriciana brevet nanamarina fa asa tanana vitan'izy ireo ny papy Antemoro taona vitsy lasa izay. Nilaza kosa ireo mpamokatra teto an-toerana fa osoka be vavy izany. Na ny anarana hoe Antemoro fotsiny aza raha nambaran'izy ireo efa ampy anamarinana fa any malagasy ity karazam-bokatra ity. Any Ambalavao no tena mpamokatra izany. Fa mikasika ny sakafo kosa indray sakafo ara-pahasalamana ahitana legioma 5 sy voankazo 5 izay amin'ny ankapobeny no sakafo tokony ho an'ireo izay te hitazona ny lanjany amin'izao fety izao etsy ankilany karazam-panafody miisa 3 no tokony anana ny isa-tokantrano amin'izao vanim-potoana izao ny fanafody fandevona-kanina, fanafody miady amin'ny fivalanana ary ny fanafody fampidinana hafanana. Fanadihadiana. Misesisy ny fety manao izay mahafaly azy ny tsirairay. Ankoatra ny fividianana akanjo samy manao izay ho afany ihany koa ny tokantrano tsirairay eo amin'ny resaka sakafo. Misy ihany anefa ny fitandremana tokony atao mba tsy hisiany tsy fahasalamana ao aorian'izao fety mifampitotoy izao. Zany ny andro teo dia mihinana zavatra masevasevatra zany ny olona rehetrarehetra mazava ho azy moa betsabetsaka ny sakafo nohanina sy ohatr'izay ka ny tsaratsara zany rehefa fety ohatr'izao dia zavatra mba maivamaivana no hohanin'ny olona maivamaivana zavatra raha azo atao zany le izy dia ohatrany hoe lasopy sy ohatr'izany hoe tsy zavatra mavisatra intsony zany tsy be menaka tsy be saosy sy ohatr'izany satria mbola ho avy koa zao ny faran'ny taona voalohan'ny taona mbola hanao fety ndraiky ny olona dia lana amin'ile hoe lasa vizana ny vavony dia tokony maivamaivana amin'izay no hohanina zany aloha mandrapahatonga ny fety manaraka indray. Raha ny fanadihadiana natao manodidina 2 kilao isan-kerinandro farafahabetsany no tokony ho azon'ny olona sarama ara-batana iray izany hoe manodidina ny 520 sy 200 grama isan'andro. Tsy ferana nefa ny mihoatra io lanjo io indrindra fa amin'izao fety izao. Misy ny torohevitra avy amin'ny manam-pahaizana ara-tsakafo, torohevitra natokana indrindra ho an'ireo izay te hitazona ny lanjany ao aorian'ny fety. Rehefa antsika vehivavy moa zany hoe te hanao fety kanefa mba tsy te hoe atavy be loatra ihany koa dia ny tsaratsara atao zany tsika moa zany manao entrée
dia efa fety ny andro dia ny entrée tsaratsara atao zany a dia le entrée le hoe légume sy ohatr'izany no atao. Légume mantsy zany raha antsika malala fa mahavoky izy kanefa tsy dia mampatavy dia tsy atao be saosy be zany le rehefa manao any laoka indray tsika satria rehefa manao laoka matetika mety hoe akoho mamborona ilay izy dia asina saosy na ohatr'izany fa raha ohatra anao zany te somary garder an'ilay forme dia tsy mihinana an'ilay saosy fa intsina be menaka dia ny dessert koa torak'izany mahazo mihinana antsika mihinana gâteau na ohatr'izany fa ny tena tsara zany hoe voankazo no hohanina. Legioma 10, voankazo 10, rano 2 litatra sy tapany isan'andro. Sakafo ara-pahasalamana entina ihany koa miady amin'ny fitombony lanja aingana loatra na diso tafahoatra. Etsy ankilany tsy tokony atao ambany zavatra ny fahasalamana. Ny aretina izay tonga tampoka indrindra fa amin'izao vaninandro iainantsika izao. Fotoana mampiakatra ny hafanana, mampirongatra ihany koa ny aretina samihafa toy ny areti-kibo. Tato anatin'ny 3 volany farany taona, nahatratra 437 ireo voan'ny areti-pivalanana tetsy amin'ny hôpitaly HIRA. Fanafody miisa 3 farafahakeliny no tokony ananany tokantrano tsirairay amin'izao fety izao. Tokony mba hoe izy zavatra kely hotehirizina ihany zany ao an-trano rehefa fety ohatr'izao. Satria hoany tenentsika hoe fety ny andro mety masevasevatra indray ny sakafo hohanina dia tsaratsara zany mba hoan'ny marary vavony dia mba manana zavatra izy zany fandevonan-kanina. Misy ihany koa le mivalana dia tokony hoe mba hisy fanafody fivalanana ihany koa zany mba hotehirizina kely ao an-trano satria zany rehetrarehetra hoe fanafody vavony sy fandevonan-kanina zany mety miseho rehefa ohatra ka hoe manao fety tsika. Dia ankoatran'izay ihany koa fanafody fampidenana hafanana satria indraindray zany misy surtout mafana ny andro ka rehefa vao tsy ampy ny rano sotrotsika dia mety miakatra tapaka ny hafanana ny zavatra izay miseho matetika amin'ny zazakely zay. Raha tsy ahivina raha nitatitra avy eo amin'ny HIRA, tsy nisy na olona iray azavoan'ny fanapozinana ara-tsakafo na ny intoxication alimentaire tamin'ny fetin'ny krismasy lasa iny. Tokony hitandrina ihany anefa ny tsirairay. Ny mayonnaise hatreto izay mijanona ho voalohany amin'ny mety ahatony izay intoxication alimentaire izay. Raha tsy ahivina, nahatratra 700 ireo olona voan'ny fanapozina ara-tsakafo ny taona 2012 rehefa vanim-potoana tahaka izao raha toka ny tombo 520 izany ny taona 2012. Maresaka avy any ivelany any Malaizy olona 5 no maty tany an-toerana taorian'ny ny tondra-drano mahery vakia indrindra nandalo efa ho herinandro maromaro izao menimeny ireo Malaizianina amin'ny tsy fandraisana andraikitry ny gouvernemanta mahalona izany izy ireo izay hitsena ny taona vaovao anatin'ny orambe fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Tato anatin'ny 10 taona isan'ireo tondra-drano mafy indrindra nahazo any Malaizy efa ho herinandro maromaro izao. Mbola ito ny orambe raha ny voalaza ny mpamantatra ny toetry ny andro any an-toerana. Olona iray etsony tsy maintsy handao ny fonenany. Menomenona ny vahoaka Malaiziana amin'ny tsy fandraisana andraikitry ny gouvernemanta manoloana izao loza ara-boajanahary izao. Ny Prime Ministra Malaiziana Najib Razak izay tokony indrindra ny famonjena ireo trabony etsy ankilany miala sasatra any Hawaii miara-milalao golf amin'ny filoha Amerikana Barack Obama. Raha araka ny voalaza ny Prime Ministra lefitra Malaiziana, mila miala sasatra ny Prime Ministra amin'izao farany taona izao. Fialan-tsasatra izay mety haharatsendrika ny gouvernemanta Malaiziana. Ankoatr'izay, tapaka ny lalana tsy misy intsony ny fifandraisana amin'ireo fatratra 12 manano sarotra ny famonjena ireo trabony no ny fiakaran'ny ranobe loatra. Efa niala tany Kuala Lumpur ilay angidy-by mpamonjy voana mitatitra rano sakafo ary fanafody ny zoma farany teo. Tondra-drano maro no mamely ny faritra atsimon'ny Malaizy mandritra ny fotoana ny orana isa-taona. Ity farany ity kosa no isan'ny mahery vaika indrindra. Faritra maro no nanajana ny fetin'ny farany taona ho fiara-miory amin'ireo trabona. Azo antoka fa hitsena amin'ny taona vaovao ao anatin'ny tondra-drano ny vahoaka Malaiziana. Raha ampitsy fa 20 ny volana Desambra amin'ny 7 no ikabary ny filoham-pirenena era Rajoelinarimampianina fa tsy haino-baovao ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ireo mpombazy izay mikonokona ny tambatra amin'ny vondrokery HVM ary farany nisy fiemorana sy fanafoanana ireo sidina ao amin'ny kompani pitaterana Air Madagascar hatramin'ny 15 ny volana Janoary 2012. Etỳ Ampamaranina dia isaorana ireo mpanaraka ny fampahalam-baovao ny fahitalavitra Cool TV amin'ny alala ny fahitalavitra FMA ny Toamasina sy ny fahitalavitra DSTV any Antsirana ny izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalam-baovao tamin'ny tianio ity saorina hatrany ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany manome fotoananao indray raha ampitsy tahaka izao veloma tompoko.
fitombavao nisongadina nandritra ny taona iresana ny lafiny sosialy politika toe-karena fiarahamonina kolotsaina ary fanatanjahantena iakaran'ny mpanao gazety rehetra ansehatra fampahalambavao anasana vahiny ary anarana ihany koa ny vaovao momba ny mpanao gazety rehefa eo am-perinasa ny ao ambadiky ny fanomanana ny vaovao ary ny mpanao gazety rehefa miala voly vaovao manokana jery todika acte 2014 arahinao eto amin'ny Cool TV FM ny alahady 20 décembre izao ny fitorana. Ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Cool TV dia niarahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalàna. Ankafy amin'ny fotoana rehetra ny Sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Sardine Annie, Soka Vitre.